vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aming miarabantsika rehetra manaraka an'izao fahita lavitra izao a pasteur fandeferana no mandroso ao anatin'ny tokantranontsika mianakavy manonona ny fiadanana ny fahasoavana ary ny fitahin'Andriamanitra ao amintsika rehetra milohan'ny zavatra rehetra dia tsara ny manamarika fa ny trano fivavahana vaony oloko no manatotosana izao fandarana izao miaraka amin'ny tenako pasteur David fandeferana milohan'ny zavatra rehetra dia ivavakantsika zay milohany andraisantsika fampianarana satria maro ny olona zay mangetaheta maro ny olona no efa tsindry indaona ho amin'ity fampianarana ity manasanao iaraka ivavaka amin'ny tenako ivavakantsika tompoko ray masina tsara indrindra zay ny an-danitra makasitraka satria afaka fampahery fampivavaka indray zay androany tahitomo zao fandarana zao ary kasio ny fon'ny olona omeo fahendrena izahay omeo fahalalana izahay atsapanay fa tianay ianao mampianaranay Andriamanitra anananay fohendry sy azahoanay fohendry amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko iresaka manokantsika makasika ny resaka tokantrano zay anisan'ny zavatra maro ao anatin'ny tokantrano ny tsy voavahan'ny olona tsy voavahana ray mpianakaviana tsy voavahana ray mpianakaviana tsy voavahana mpivavaka maro ny olana ao anatin'ny tokantrano reo antony ara-baiboly zay omen'Andriamanitra atsika no resantsika eto ao anatin'ity hoe miakatra ao amin'ny refy avo ny tokantranon'olona anankiray dia misy tontolo ara-panahy zay mandeha mandalo misy tontolo ara-panahy zay mihodina ao anatin'ny tokantrano misy tontolo ara-panahy zay tsy azo hodiana tsy hita mandrava tokantrano manimba tokantrano manakorotana tokantrano mamodika tokantrano betsaka reo ray aman-dreny tsy mahafehy zaza intsony betsaka ny lehilahy no tsy mahavoafehy vehivavy betsaka ny vehivavy no tsy mahita tao amina ray mpianakaviana intsony satria misy tontolo ara-panahy tafiditra ao anaty tokantrano ka mikorotana hojerentsika ny eo amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo Genesis toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo novakitsika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy averiko ihany ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy ny zavatra tsy fantatry ny mpivady matetika zay mampisy olana ao anatin'ny tokantrano dia ity tenin'Andriamanitra ity raha mahita ianao androany maheno ianao amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra mahita ianao tadidio misy olana fototry ny tokantrano ary mety verimberina matetika ao anatin'ny tokantranonao raha tsy mahalala zay lazain'Andriamanitra iza moa no nanao ny fanambadiana iza moa no nanangana tokantrano voalohany dia voalazan'ny baiboly fa Andriamanitra no nahita fa tsy tsara raha irery raha lehilahy Andriamanitra no nahita fa tsy tsara raha irery ny olombelona mihitsy azy zany hoe na vehivavy anankiray tsy manana vady dia hitan'Andriamanitra fa tsara ny anankiroa noho ny anankiray ary any amin'ny bokin'ny mpitoroteny dia lazan'izany izy manao hoe tsara ny roa noho ny anankiray fa raha lavo ny anankiray raha mangatsika ny anankiray misy mpanarina misy mpanafana zany hoe ny fanambadiana dia niteboka voalohany dia amahana ny olana mahirery ny olona anankiray zany hoe amahana n'ilay olana atsapanao hoe za miady rery amahana n'ilay olana atsapanao manao hoe onjoonjoko za samy rery ty fiainany ity be dia be rem-pianakaviana manambady fa mitovy amin'ny tsy manana ianao zao
be dehibe ireny mpianakaviana manana tokantrano fa mitovy amin'ny tsy manambady satria maninona misento lava ao anaty tokantrano, mijaly ao anaty tokantrano, tsy mody an-trano ny ray mpianakaviana. Io olan'io no ampianarin'Andriamanitra antsika androany, tongava mianatra hoy ny ten'Andriamanitra dia Andriamanitra mahany olana. Tadidio tsara ny havana fa Andriamanitra dia nampianatra, Andriamanitra dia niresaka manao hoe tsy olombelona zany, tsy lehilahy na vehivavy nahita manao hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy anankiray na vehivavy anankiray, fa Andriamanitra mihitsy ry havana no mahita manao hoe tsy tsara raha irery. Inona moa ny zavatra tiany Baiboly resahana? Na inona ezaka ataonao rery dia tsy mitovy ny ezaka olona anankiroa zany. Zany no mampatonga anao tsy mahavoafehany io zaza io ao an-trano, satria tsy tsara raha irery ianao mitaizana io zaza io. Tsy tsara raha irery no mitaizana io zaza io. Mety nohony amin'ny olana ara-piainana, nohony amin'ny olana manokana ara-panambadiana no mahatonga anao mitaiza zaza rery. Dia misy zavatra raindray lazain'Andriamanitra hoe tsy amelanareo kamoty akaty aminareo, zany hoe miverina ao amin'Andriamanitra foana, miverina ao amin'ny Jesosy foana ny olona anankiray rehefa mahatsapa fahabangana. Ny Andriamanitra ivavahantsika, ny Andriamanitra tompo itsika, ny Andriamanitra hiazakazahantsika mitady azy dia Andriamanitra ny fahafenoana ary Andriamanitra tompo ny ekilibra. Misy tokantrano rehefa tsy mampidi-bola ao an-trano ny ray mpianakaviana, rehefa tsy mampidi-bola ao anatin'ny tokantrano ny ray mpianakaviana dia zao ny tadidio manomboka eo amin'ilay olona anankiray tsy mampidi-bola no miteza ekilibre io tokantrano raha tsy misy an'Andriamanitra. Tadidio tsara fa Andriamanitra laza manao hoe anamboarako vady sahaza any amin'ny dika teny hafa izy dia hoe anaovako mpanampy izay mety aminy, anaovako mpanampy, anamboarako mpanampy tandrifa izy, anamboarako olona anankiray hiara-hiazakazaka aminy izy. Zay no voalaza an'Andriamanitra. Jerenao tsara, afaka mifanampy amin'ny alalan'ny vavaka, anamboarako vady sahaza ho azy, sahaza amin'ny fiarahana amin'ny vavaka, sahaza ho amin'ny famelomana ny ankohonana, fitetavana vola, mpanampy sahaza ho amina fifanakaloza-kevitra amin'ny fotoana tsy afaka mifanakalo-hevitra mpivady. Amin'ny fotoana zay lazainy ny lehilahy no manjaka ao anatin'ny tokantrano dia manomboka mikorotana io tokantrano. Amin'ny fotoana zay lazainy ny vehivavy irery no manjaka ao anatin'ny tokantrano dia mikorotana io tokantrano misy anao io. Ity fampianarana ity dia natao anao indrindra. Aiza ho aiza ny tokantranonao zao, atraiza ny fiaina tokantranonao zao, eo amin'ilay hoe milamindamina ve, eo amin'ilay hoe mikorotana ve, eo amin'ilay hoe efa samy manao zay mety aminy ve, eo amin'ilay hoe pasteur ato aminay zay te hodiody zay tsy te mody tsy mody, tsisy olany. Andriamanitra ry havana dia mampianatra ny fiaina tokantranontsika, mampianatra tsika hoe anamboarako mpanampy sahaza ny dikan'izany dia hoe afaka manampy ny lehilahy ny vehivavy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo, amin'ny alalan'ny fifanakaloza-kevitra, amin'ny alalan'ny resaka fikarakarana tokantrano, manampy amin'ny resaka arabola, amin'ny adidy ao amin'ny fianakaviana isan-karazany. Indray andro nisy mpivady nanam-pikasana anao trano dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa nanam-pikasana anao trano izy mivady hoy aho, dia rehefa natoboka ny trano no adina ny fototra, mbola nitovy ny hevitra izy mivady. Rehefa nanomboka nitsangana ny trano, na vita ny rindrina, vita ny varavarakely sy ny varavarana, mbola nitovy ny hevitra izy mivady. Fa nanomboka teo amin'ilay inona ny atao lokon'ny trano anankiray, nanomboka samy nanany ny heviny. Ny anankiray ny teny ataovy mangamanga, ny anankiray ny teny manao ataovy mavokely. Dia nanomboka teo tsy mipetraka tsony ilay atao hoe mpanampy tandrify, tsy mipetraka teo tsony ilay atao hoe mpanampy sahaza. Zany tadidio ry havana, amin'ny fotoana misy zavatra mitrango anatin'ny tokantrano dia tsy azo hodiana tsity reny, tsy azo hodiana faniny reny, tsy azo hodiana variny reny, tsy azo hodiana hoe azy tsy maninona zany mety foana io hoe. Te ilaza aminao nanamboaran'Andriamanitra ny tokantranonao io, ny nanamboaran'Andriamanitra ny fanambadiana dia fifanampiana. Zany hoe olona anankiray mitambatra tamina olona anankiray dia fifamenoana.
zay no ohatra nomen'andriamanitra fifamenona. Izy tsy noteny manao hoe samy manao zay tiny, izy tsy noteny manao hoe samy manao zay mahafinaritra azy, fa izy laza manao hoe mpanampy sahazy, mpanampy tandrify. Raha vehivavy firy zay ny lehilahy niaraka taminao, de io isaky ny 4 volana misaraka, io isaky ny 5 volana misaraka, io isaky ny matsiaro kely de misaraka. Rava pasteur, za eto ambavaka fa tratra ny tsatoka, za eto ambavaka fa misy fanamanambady a. Ivavaka ho anao zay fa tongavo. Fa azadino rehefa tonga ny fanomezan'Andriamanitra na la ivady sahazy, de misy ny zavatra mila iainanao. Anisan'ny manakorotana fiarahamonina betsaka mpivady mikorotana. Misy fomba fitenitsika malagasy zay hoe izy mivady miady de ny zaza no voaporiporitra, ny zaza no sahirana, ny zaza no mijaly. Raim-pianakaviana maro no efa nandao ny tokantrano vokatry ny tsy fahaizana mandray ny taridalana napetrak'Andriamanitra. Ny teboka voalohany amin'ity fampianarana ity ny antony fanambadiana. Voalohany ho mpanampy, fifanampiana zany, fifamenona zany, fikambanana mpivady anankiray. Ny teboka faharoa de zay tsara ny manamarika azy fa tsy tokony ho adininao. Hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny fampianarana azy moa de misy ten'Andriamanitra vitsivitsy ho raisitsika. Korintianina voalohany 7:1 sy 2. Ary amin'ny zavatra soratanareo izy de tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy mpivavy akory, anefa noho ny amin'ny fitsangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zany hoe nampatonga ny mpivady anankiray mikambana de ialana ho amin'ny fitsangajangana, ialana ho amin'ny fitsangajangana. Raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, firifiry ny tokantrano misaraka vokatry ny fitsangajangana, vokatry ny resaka fiarahana amin'ny olona ivelan'ny tokantrano. Ao ihany koa mety mbola tsy tonga any amin'ilay fitsangajangana fa asarotam-piaro azy de efa manomboka mandrava tokantrano. Ny anton'izao fandarana sy fampianarana zao ampianatra anao momba ny fiaina tokantrano, momba na fanambadiana, ara-panahy ao anatina tokantrano, ara-panahy ao anatina fiaina tokantrano. Satria tokantrano maro ihany rava, tokantrano maro ny potika, tokantrano maro no tsy mipetraka amin'ny laoniny, tokantrano maro no tsy mipetraka araka ny tokony ho izy, satria tsy mipetraka araka izay nametrahan'Andriamanitra azy ny tokantrano. Be dia be mpivady no manome modely ratsy ho an'ny zanany. Io ilay tonga amin'ilay teniny rehefa resantsika ny amin'ny natina délivrance manao hoe ozan'ny fisaraha-panambadiana. Misy karazana tokantrano, ny ray aman-dreny ny sara-panambadiana, ohatr'izay koa ny ray aman-dreny ny lehilahy na ny ray aman-dreny ny vehivavy samy ny sara-panambadiana. Dia avy eo kambana. Rehefa tafakambana ilay olona samy tratrana ozy ny fisaraha-panambadiana, de io izy manomboka ohatrany tsy tamana ao an-trano, ohatrany manomboka zay zavatra rehetrarehetra mampiady daholo, zay zavatra mitranga rehetrarehetra mitady ampisy olana daholo, zay zavatra atao rehetrarehetra tsy mety daholo. Tsy mahatsiaro tsony hoe mifameno any atsika, tsy mahatsapa tsony hoe tsika inge zavatra napetrak'Andriamanitra hiaraka ao anatin'ny fiainana. Ina moa ny zavatra tiako resahana ry havana? Misy ady be dia be, misy olana be dia be mitranga ao tokantranonao, vokatry ny asarotam-piaro, vokatry ny fitsangajangana. Ianao mety mieritreritra hoe tsisy fiantraikany. Rehefa misaraka angenareo mivady, fiteniko matetika rehefa fanontaniana teneniko foana amin'ny olona zay mieritreritra ny saraka mivadiny. Inona ny lehibe aminareo? Taratasy sa ny zaza? Misy zavatra azo alamina fa tsy voalamina amin'ny maha-olombelona, tsy voalamina amin'ny tontolo ara-nofo, tsy voalamina ray aman-dreny, fa voalamina ara-panahy, voalamina vavaka, voalamina vavaka. Andriamanitra no mandamy zavatra. Miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehova ny manao ny trano, hisaraka foana ny mpivady raha tsy Andriamanitra ny manakambana anao ao. Ka na hiaraka amin'ny olona manaraka indray ary ianao raha lehilahy, de mety ilay olana tamin'ilay anankiray ihany mety mbola olanao amin'ilay anankiray, satria maninona? Satria tsy Andriamanitra ny mandamina an'io zavatra io. Jerevy tsara, rehefa namorona ny fanambadiana Andriamanitra, namorona ny tokantrano Andriamanitra, de izy Andriamanitra mihitsy no teny vady sahaza aloha ny voalohany. Ho anareo mivady zany miaino an'ity fampianarana ity, vady sahaza. Faharoa, mba ialan'ny olona anankiray amin'ny fitsangajangana, de tsara raha manambady izy, tsara raha manambady izy.
aoka ozy izy amin'ny Korinthiana voalohany toko fafito andiny voalohany sy faharoa aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Izy tsy miteny mangalahy anankiroa mangalahy anankitelo toy ianao dia ahoana reo anaty baiboly reo fa kitsana ny baiboly matetika ny pasteur rehefa miresaka be dia be pasteur rehefa miresaka le point tsara ihany vao resaka amin'ny olona le point tsara ihany vao resaka amin'ny olona fa i Davida ny Solomona nanana problème familial nanana problème ara-tokantrano reny misy mpanompon'Andriamanitra maro nanana problème atao anatina tokantrano zay retrentsika izy matanjaka ry Samson zany nanana olana ara-tokantrano ange zany ka rehefa ny tokantrano sy ilay ara-panahy ao anaty tokantrano tsy milamina za teny aminao tsy mandeha daholo ny zavatra ataonao rehetra. Ny nandorony Samson na varin'olona resaka vehivavy nina efa niteny zao ny ray aman-dreny zao ihany mety zao ny tokony atao be dia be amintsika ry havana no efa manomboka miala be dia be amintsika no efa manomboka miala ao anatin'ilay tena fiaina tokantrano ara-dalàna vady efa tsy mifankafantatra vola miditra ntsony zay miditra any amin'ny rangahy efa any zay miditra any amin'ny vehivavy efa any samy mitaizany zaza samy manany ny adidiny ny any anankiray sakafo isan'andro ny any anankiray ekôlazin-jaza sy hofantrano tokantrano manao ahoana no ilamina amin'izany fanambadiana manao ahoana no ilamina amin'izany ndao hianatra ndao manasanao ao tonga manasanao ao tonga inona ny olana fototry ny tokantranonao dia niteboka voalohany olana ara-panahy io olana ara-panahy io zay tsy fantatrao ny tokony ataonao sy ny modely nomen'Andriamanitra anao. Ozy izy ianao hoe pasteur mbola tanora kely io ve no mampianatra an'izany resaka tokantrano zany zay 90 taona ny fanambadiana zay 70 taona ny fanambadiana zay 30 taona ny fanambadiana mety marina zany fa tsy nanana modely tsara ao amina tokantrano ianao simba ny ara-panahinao potika ny ara-panahinao za pasteur za nge fa sady mpivavaka za nge pasteur manana ny fiangonako hoe za ne pasteur manana ny fivavahako hoe inona moa ny olana pasteur za teny aminao ny olana ara-panahy olanao refy ara-panahy ny olanao problème ara-panahy ny olanao raha vehivavy manana olana ara-panahy ianao takan'ilay vehivavy natsaka rano zay fa indimy miaraka taman'olona nefa mbola vadin'olona sasany vadin'olona ozy izy Jesosy hoe io ao an-tranonao io tsy mbola vadinao ihany koa io miaraka tamin'izay dia fantatry ilay vehivavy fa problème ara-panahy problème misy vehivavy maro tratrana fanamanam-bady misy vehivavy maro tratran'ireny karazana tsatoka tsy mety manambady ny taonanao mitombo fa ianao eo ihany misy vehivavy maro miaraka amin'ny olona dia misaraka miaraka amin'ny olona dia misaraka miteraka anankiray miteraka anankiroa dia misaraka mila fantatrao ny zavatra olana fototra ilay olana fototra io zavatra mahazo anao io mila fantatrao tsara dia olana ara-panahy tsy pasteur fandeferana no mitelazana zany aminao fa Andriamanitra no maniraka eto amin'ity fahitalavitra ity Andriamanitra no maniraka eto amin'izao onjam-peo ahenonao azao manana olana ara-panahy ianao tsy olana ara-tokantrano fotsiny ny olanao fa olana ara-panahy imbetsaka ianao no mitady vahaolana sy lasa lehilahy anankiray sy vola zany raha volo zany pasteur za vehivavy mitady vola ianao vehivavy mitady vola fa manana olana ara-panahy ianao vehivavy mikarama tsara fa manana olana ara-panahy ianao manana maizy anao fa manana olana ara-panahy ray mpianakaviana niteraka indray mandeha tamin'ny vehivavy hafa niteraka fandroana tamin'ny vehivavy hafa rahalahy tsy vehivavy tsony ny olanao tsy tokantrano tsony ny olanao fa olana ara-panahy io olanao io ary vahaolana ara-panahy zay ihany koa ny vahaolana mila anananao. Za te laza aminao amin'ny anaran'i Jesosy za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ozy izy ianao manao hoe inona ary ny tokony ataoko pasteur dia misy vahaolana omen'Andriamanitra jerevy tsara matetika zany ry raim-pianakaviana zay manaraka an'izao fahitalavitra zao rem-pianakaviana mpivady mety zanaka ihany koa renao miaina reo nareo mianakavy eto amin'ny fahitalavitra rehefa misy olana ny ara-panahy ao anatin'ny olona anankiray rehefa misy olana ara-panahy ny olona anankiray dia ninona ataonao na inona ataonao dia tsy mety avokoa io tsy mety tafavoaka io. Za manasanao anatrika reto fotoam-bavaka vitsivitsy zay ho resahako anao reto mitanisako aminao misoratra amin'ny écran eo ihany koa moa izy fotoam-bavaka isaky ny alarobia amin'ny 20 alakamisy amin'ny 20 ary sabotsy amin'ny 7 maraina ny toerana dia eto amin'ny reto fiangonana anankiroa reto ny sabotsy moa zany vao misokatra ny fiangonana anankiroa zany ho andreo toerana anankiroa reo zany sabotsy
mangarano fohy be ny trano fivavahana vaony olo koa misokatra isanandro sanandro mandray olona foana fa ny asabotsy zany no anasana ianao fotoam-bavaka goavana sabotsy amin'ny 7 maraina etsy amin'ny trano fivavahana vaony olo ko fohy be mangarano 200 metatra mitsofoka amin'ny Damaskosy iny mitsofoka iny ianao de tonga misy fiangonana ngeza be miloko fotsifotsy somary misy tsipika marron eny amin'ny poto izany ny toerana faharoa ihany koa de etsy amin'ny trano fivavahana vaony olo ko Kiriry apitany bazary maina amin'ny Paradise teo aloha iresantsika resaka ara-panahy vaolana ara-panahy fanasitranana ara-panahy io aretina mahazo anao io ny areti-ponao ange zao nge tadidio io areti-ponao io nge vokatry ny tokantranonao mikorotany io areti-ponao io ne vokatry ny zanako maditra io areti-ponao io ane vokatry ny nanambadianao an'io lehilahy io de nahilikiliky ny fianakaviana ianao zany ane ne tombohan'io areti-ponao io olana ara-panahy ne tombohan'io zao ianao lasa mihinana fanafody mandra-pahafatinao zao ianao lasa tsy afaka manao ninina misy fiainan'olona maro zay miala amin'ny planin'Andriamanitra miala amin'ny fihevitr'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano mety tombohan'io ao anivon'ny tokantrano mety zanaka hoy ianao miainao de zao ianao de efa manomboka mandamina amin'ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra zao ianao de efa manomboka mamany olanao miaraka amin'Andriamanitra zao ianao de efa manomboka mandamina ny olanao miaraka amin'Andriamanitra satria inona no antony olana ara-panavy any amin'ny ray aman-dreny mepita ao aminao io olana ara-panavy any amin'ny ray aman-dreny mepita ao aminao io olana ara-panavy any amin'ny ray aman-dreny mepita ao aminao io imbetsaka ianao no teo afaka imbetsaka ianao no teo tafavoaka imbetsaka ianao no te eotra amin'ny fiainana fa tratrana limite ianao vokatry ilay olana ara-panahy inona moa ry havana no mitranga rehefa misy olana ny olona anankiray rehefa misy olana ny ara-panahy ny olona anankiray inona ny zavatra mitranga jerenareo tsara raha ohatra miteraka tsy manambady ny olona anankiray miteraka tsy manambady moa ny filazantsika azy tsy nalain'le lehilahy anankiray vady de zao notadidio manomboka simba ny sainao simba ny sain'le zaza mety miainao mihitsy ary ianao manao hoe pastera ny ahatra am'izao ny dadako tsy fantatro ny aha pastera hatram'izao ny raiko niteraka tsy fantatro tsy haiko hoe izy tsy fanamelohana ny resako an'izany tsy mamerina aminao ny zavatra ratsy ny ainanao fa de teny aminao hoe zany no midika fa manana olana ara-panahy ianao ny ray aman-dreninao sara-panambadiana miala tao anatin'ny tokantrano ny ray aman-dreninao miparitaka ny tokantrano ny ray aman-dreninao de io koa ianao nanambady efa andala-paravano olana ara-panahy ny reninao misy vehivavy ny mamany niteraka anazy de tsy nanambady intsony de io koa ianao niteraka zaza anankiray tsy nanambady intsony olana fototra ara-panahy olana fototra ara-panahy zany olana ara-panahy te laza aminao misy Andriamanitra afaka manova tantara misy Andriamanitra afaka manova ny fiainanao misy herin'Andriamanitra afaka miatrika zavatra ianao tsisy an'Andriamanitra fa tsy mahavita afaka miatrika zavatra ianao tsy misy an'Andriamanitra fa tsy havidina inona ianao fa ihany koa afaka miatrika zavatra ianao miaraka amin'Andriamanitra fa mahavita zavatra ny olana avelao hitsanga miady avelao izy aza sakanana zany te ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy teteny aminao misy planin'Andriamanitra tsara misy planin'Andriamanitra tsara impiry moa ianao teo tafavoaka pasteur zany hoe marary fo zany hoe pasteur atao anatin'ny foko ataony hoe pasteur tsy zakako ane tsy zakako ane atao anatin'ny foko ato hoe tsy zaka inona ny tokony ataoko pasteur mila an'Andriamanitra ianao mila an' Jesosy ianao lazaiko eto foana zany mpampianatra ny asanao fa ny zanakao olona maditra zaza maditra ny filazanao azy nefa ianao mpampianatra manome modely ho an'ny zanaky ny olona ianao manome modely ho an'olon-kafa ianao fa ny zanakao tsy nahazo modely tany aminao satria misy olana ara-panahy ianao mpivavaka be ianao manompo an'Andriamanitra ianao efa ela nalala fivavahana fa ny zanakao tao ihany fa tsy matahotra an'Andriamanitra manana olana ara-panahy problème spirituel zany no anasana ianao mivavaka zany no itomana ianao zay efa leo tsy te hiditra am-piangonana tsony andramondray ty anankiray ty aloha ozy ianao pasteur efa tany arangeniny aly fa mitindray mandeha ty efa mpanjona efa eny petera efa nanao zavatra efa malala rano tsara mafantatra toerana tsara fa ozy izy Jesosy manao hoe alatsao ao amin'ny sisiny akavanana ao amin'ny sisiny akavanana amin'ny tindray mandeha ty de mahazo betsaka ianao inona zavatra ny tranga
fitahina, fahasoavana, fanambinana. Sa manao fanamby telaza aminao, tongava manatrika fampianarana, tongava manatrika an'ity fitoam-bavaka ty, tongava manatrika an'ity fiarahana mivavaka ty. Za telaza aminao ahita zavatra goavany ianao, ahita fiovana ianao, ahita fiovana goavany ianao, fa tongava tsy foy fa mahavonjo ny tanan-Jehova, tsy lalo-dalovana ny sofiny fa mahare. Ary izy Andriamanitra no miantso atsika ao amin'izany fandaminana zany. Ozy izy manao hoe anamboaraka vady saza ho azy. Fa maninona ianao no mieritreritra tsy sazy ty paster, fa maninona ianao mieritreritra manao paster ty anaty ngamba tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy, ty mampijaly aty, ty mampahory aty, ty zaza madity ty ngamba paster tsy zanak'Andriamanitra mihitsy. Tena zanany io, tena avy amin'Andriamanitra io vadinao io. Fa zao mila an'Andriamanitra ianao, nisaraka tamin'Andriamanitra ianao, nafoy an'Andriamanitra ianao, niala tamin'Andriamanitra ianao, dia nanomboka nanao ambany zavatra ara-panahy, nanomboka nietreritra manao hoe vola ny ozatra ny fiainana. Tsy atompoko, tsy matanjaka ianao miatrika an'ity fiainana ity, tsy mahavita ninina ianao miatrika an'ity fiainana ity raha tsy Andriamanitra ny miaraka aminao. Tongava etsy amin'ny trano fivavahana voalohako. Fotoam-bavaka alarobia atoandro amin'ny 12, fotoam-bavaka alakamisy atoandro amin'ny 12, ary etsy akiriry no anatanterana zay alarobia sy alakamisy zay. Ny sabotsy kosa dia etsy amin'ny trano fivavahana voalohako Mangarano sy amin'ny trano fivavahana voalohako Akiriry. Tsiarany koa manampy ny fanazavana isan'andro san'andro amin'ny 5:00 eto Akiriry dia misy fotoam-bavaka zay anasako atsika menakavy isan'andro san'andro amin'ny 5. Toy izay ihany koa ny eny Mangarano atsika tia manodidididiny ety isan'andro amin'ny 5 dia misy fotoam-bavaka eto Mangarano zany. Akiriry sy Mangarano samy isan'andro misy amin'ny 5:00 ho anareo mpiasa, ho anao mivarotra, ho anao mandeha miasa amina orinasa isan'andro amin'ny 5 tongava. Ao ihany koa ny alarobia sy alakamisy amin'ny 12 etsy Akiriry manasanao zay ho tonga. Asabotsy amin'ireo toerana anankiroa ngeza be reo fohy be ny trano fivavahana voalohako Mangarano sy ny fohy be Akiriry anasana ianao. Mbola tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra anao. Te handamina ny tokantranonao io Andriamanitra, te handamina ny fahasalamanao Andriamanitra, te handamina ny olanao Andriamanitra. Rakizy fotoana mety zao itodianao amin'Andriamanitra. Mety miaraka mijery ny fahitalavitra amin'ny ray aman-dreninao ianao, fotoana mety zao andraisanao an Jesosy. Fotoana mety zao andaminan Jesosy ny olanao, andaminan Jesosy ny hoavinao, andaminan Jesosy ny mombamombanao rehetra. Inona no antony nananganan'Andriamanitra tokantrano? Inona no antony nananganan'Andriamanitra ny fanambadiana? Dia efa nivaliko teo ho mpanampy sahaza. Ary faharoa, ialanao amin'ny fitsangajangana. Mbola ito ny fampianarana, manasanao anaraka foana ny fampianarana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo, ary mino fa Andriamanitra hikasika anao. Manasanao ihany koa mety tsy voaresaka teo mihitsy ny mombamomba anao. Teo izy ianao manao hoe paster, fa maninona moa no tsy niresahanao mihitsy? Dia te ilaza hoe tanora ve ianao voahelikelyka, diso fanantenana, maratra. Zay manasanao tongava. Manao tratrana rahatrapo, manao tratrana fahadisom-panantenana, fahaverezakevitra. Tapidalakalenao toy izy ianao hoe paster mamony tena ngamba mety, tsy mamony tena mety fa mivavaka. Manakana ny fiainanao amin'Andriamanitra. Anasako atsika ireny fotoana rehetrarehetra eny izay misoratra amin'ny écran eo minao fahitantsika Andriamanitra, hiasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, ary Andriamanitra ihany koa ny andamina ny tokantranonao sy ny fiainanao rehetra izany. Milohan'ny amaranako ny fotoana sy ny ilazako ny filazana fanampiny anao zay marary dia ametrao tanana ny faritra marary anao ny tokantrano. Anao zay manana olana ametrao tanana ny fonao. Anao zay eninao hoe misento lava, malahelo lava, ametrao tanana ny fonao fa hivavaka ao anao hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ray io tonga ny fotoana zay ahafana hifampivavaka. Hoy ny teninao manao hoe tsy foy fa mahavonjy ny tanan'Andriamanitra. Androany izay mivavaka ao an'reto raha lasana vavy reto. Didiko ny hery ny aretina, didiko ny hery ny demoni miala amin'ny anaran'i Jesosy. Reo fanamana korotana tokantrano, reo fanamana korotana fanambadiana, reo fanamana korotana fianakaviana amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareta miala zany. Reo karazana fanamanimba fiainan'olona maro amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareta miala zany. Mino tompo fa hiasa ny herinao. Raha misy olona marary manaraka n'ity fandarany ity, anatin'ny fony any misy zavatra manindrona lava, sempotra izy, mivotovoto ny vatany, anasitra anazy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hikasika azy ianao. Reo manana olana ara-taratasy,
ao ireo mikarakara taratasy andeha hiasa ho any ivelany tsy mety, ao ireo manao afera misy business atao tsy mety tafavoaka, mikatso lava, bloqué lava. Amany zany olan'izany ianao ary andamina ny fiainan'izy ireo. Ny zavatra rehetra hoy ny teninao dia manana ny fotoanany ary amin'ny antony avokoa. Taio reto mpiaino reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, zay no fotoana zay nafanao niaraka tamin'ny tenako pasteur David Fandeferana ao amin'ny trano fivavahana voan'oloko Ankiriry sy aty Mangarano izany. Manasa antsika menakavy ho tonga alarobia sy alakamisy amin'ny 12 atoandro eto Ankiriry ny fotoanantsika zany, ary sabotsy amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny trano fivavahana voan'oloko Mangarano sy trano fivavahana voan'oloko Ankiriry ampita amin'ny Bazarmay na amin'ilay toerana Paradise teo aloha. Ny Mangarano dia 200 metatra mitsofoka Damaskosy afaka tonga ianao. Ary tsara ihany koa manamarika isan'andro amin'ny 5 isakariva amin'ny 5 dia misy fotoam-bavaka etỳ Mangarano misy ao antsika etỳ amin'ny faritra Mangarano sy manodidina, ao Ankiriry ihany koa misy ao antsika etỳ amin'ny faritra Ankiriry sy manodidina. Alamino ny fandaharam-potoananao ho amin'ny manaraka indray manao velomantsika mianakavy tahin'Andriamanitra tsika ny larana tarobia dia io misoratra io veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety mba asitra.